Genesis toko fahenina amby roapolo eny andininy voalohany ka hatramin'ny fahenina amby folo mivaky teny voalohany. Genesis toko fahenina amby roapolo eny andininy voalohany ka hatramin'ny fahenina amby folo. Rehefa rahantsika mahita dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo fa azo ny teny. Iny vainianan'ny saka tany Gerara. Ary nisy mosary indray teo amin'ny tany afa-tsy ilay mosary voalohany fony fahavelon'ny Abrahama. Ary Isaka nakany amin'ny Abimeleka mpanjakan'ny Filistina tany Gerara. Ary Jehovah niseho taminy ka nanao hoe aza midina any Ezipta ianao mitoera eo amin'ny tany izay ho lazaiko aminao. Mivainia eto amin'ity tany ity ianao dia ombanao sy hita ianao aho. Fa ianao sy ny taranakao no omeko ireto tany rehetra ireto ka ho tovitry ny fiainanana izay nataoko tamin'ny Abrahama rainao. Dia maro ny taranakao ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra aho ary omeko ny taranakao reto tany rehetra ireto. Ary amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambony tany satria efa nihainy fiako i Abrahama ka nitandrana izay nasaiko nitaremany teny didiko sy ny teniko ary ny lalao. Ary Isaka dia nitoetra tany Gerara ary lehilahy tompotany nanontany ny amin'ny vadiny ary hoy izy hoy kosa izy anabavitro izy fa natahotra ilaza hoe vaditro izy fa ndraho izy hamono ahy ny lehilahy tompotany noho ny amin'ny Rebeka satria tsara tarehy izy. Ary rehefa nitoetra ela teo izy dia nitsirika teo ambaravarakely Abimeleka mpanjaka amin'ny Filistina ka nahita azy nahita fa indro Isaka nisangy tamin'ny Rebeka vadiny. Ary Abimeleka dia niantso an'ny Isaka ka nanao hoe efa hita mihitsy fa vadinao izy ka nahoana no lazainao fa anabavitro izy. Ary hoy Isaka taminy satria hoy izaho anakapo fa ndraho maty aho noho ny aminy. Ary hoy Abimeleka iny izao nataonao tamina izao saitra nisy nandro tamin'ny vadinao ny olona dia ho nahatonga iloka tamina ianao. Dia nandidy ny vahoaka rehetra Abimeleka ka nanao hoe zay manindry io lehilahy io na ny vadiny dia atao maty tokoa. Dia namafy tamin'izany tany izany Isaka ka nahazo zato heny tamin'izay taona izay satria efa nitahin'i Jehovah izy. Ary nanankarena raha lehilahy ka nandroso sy nitombo ambarapahatongany ho mpanjatobe indrindra. Ary nanana fananana be izy dia ondry amanosy sy omby ary andevo maro ka dia nialo lazy ny Filistina. Ary lavaka fatsakana rehetra izay efa nohadin'ny mpanompony rainy fony fahavelon'ny Abrahama dia novonoan'ny Filistina sy ny totofany tany avokoa. Ary hoy Abimeleka tamin'ny Isaka miala ety aminay fa ianao mahery lavitra noho izahay. Vaky teny faharoa dia toizantsika amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny Jaona toko fahafito amby folo dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharaika amby folo. Ny vavaka nataon'i Jesosy ho an'ny mpianana. Rehefa nilazan'i Jesosy izany teniny izany dia nanandratra ny masony ho amin'ny lanitra izy ka nanao hoe raha eo tonga ny fotoana makalazany zanakao mba hakalazany zanakanao araka ny nanomezanao azy fahefana amin'ny vorehetra mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Izaho efa nakalazanao tety ambonin'ny tany vitako ny asa nomenao ahy ataoko. Ary ankehitriny raha eo mankalaza ahy amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra ny rahako nanana taminao fony sy mbola ary izao tontolo izao. Nasehoko tamin'ny olona izay nomenao ahy
avy tamin'izao tontolo izao ny anaranao anao ireny ka nomenao ahy ary notandremany ny teninao. Fantany ankehitriny fa avy taminao zay rehetra efa nomenao ahy ary ny teny izay nomenao ahy dia nomeko azy kosa ary noraisiny ka fantany marina tokoa fa avy taminao aho ary nino izy fa ianao no naniraka ahy. Izaho mangataka ho azy sy mangataka ho an'izao tontolo izao aho fa ho an'izay nomenao ahy satria anao izy ary izay ahy rehetra dia anao ary izay anao dia ahy ary efa nakalazaina eo aminy aho ary tsy hoe eto amin'izao tontolo izao intsony aho fa izy reto no eto amin'izao tontolo izao ary izaho makany aminao ray masino tehirizy ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy mba ho iray izy mba ho iray ihany izy tahaka ny maharay antsika. Amen. Farany dia ao amin'ny bokin'ny Hebreo toko faha-enina teny andinin'ny faha-sivy ka hatramin'ny faha-roapolo. Anatra famporisihana hampandroso tsara ny olona fa isika indray rehefa mahita isika. Nefa ry malala na dia miteny izany azy zahay dia manantena zavatra ny aminareo dia izay momba ny famonjena. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo voninahitry ny anarany raha nanompo ny olona masina ianareo sady mbola manompo ihany. Ary mbola irinay ianareo rehetra samy aneo izany fahasotoana izany mba azo ny fahatokina be amin'ny fanantenana hatramin'ny farany, mba tsy hiketraka ianareo fa hanahaka ireo mandova araka ny teny fiasana amin'ny finoana sy ny faharetana. Fa Andriamanitra nanao teny fikasana tamin'ny Abrahama ary satria tsy nisy lehibe noho ny tenany izay azo ny enianana dia nieniana tamin'ny tenany izy ka nanao hoe hitahy ianao tokoa aho ary hamaro ny taranakao, hamaro anao. Ary araka izany rehefa naharitra tsara i Abrahama dia nahazo ny teny fikasana. Fa ny olona dia mienieny amin'izay lehibe noho ny tenany ary ny fienianana dia ataony mba hamafy ny teny ampitsahatra ny fifanderana rehetra. Ary amin'izany raha Andriamanitra tany eo kokoa amin'ny mpandova araka ny teny fikasana ny tsy fiovan'ny sitrapony dia nataony mafy tamin'ny fienianana izany mba ho zavatra roa loha sy mety miova izay tsy hain'Andriamanitra andaingana no azahoantsika famporisihana mafy dia isika izay nantosotra hiazona ny fanantenana napetraka eo alohantsika izay ananantsika ho vantofantsiky ny aina sady mafy no tsy mesika ary miditra any amin'ny efitra lamba. Tany no nidiran'i Jesosy mpialohantsika rehefa tonga mpisorona be mandrakizay araka ny fanaony Melkisedeka izy. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Mivavaka itsika isoran'Andriamanitra. Natsivan'Andriamanitra ray eo anao ny dera, anao ny aja sy ny voninahitra mandrakizay. Lehibe tokoa ny fitiavanao Tompo satria dia lasa ny taona 12 sy 20 iny natratra ity taona vaovao ity izay mianakavy ny fiangonana rehetra. Misotranao zay Tompo ny tantananao ny fiainanay nandritry ny taona 12 sy 20 iny, taony mamy, taony mangidy, taony fifaliana, taony ranomaso, taony mora, taony sarotra ary nandalo fitsapana fizantoetra mamay azy ny akamaroanay tsiraray avy fa ny akamaroanay kosa dia efa afaka tamin'izany afony roy memy sy ny fizantoetra izany ka dia natratra zao matsara izao taona izao. Misotranao zay raha eo fa na dia maro ary
notomandry tamin'ny taona 2024 izay kosa na dia efa teo mba avahoana ny fahafatesana azy dia mbola narovanao ny ainay ka mbola natratra ty taona vaovao ity dia atolotra ianao hatrany ny dera sy ny aja sy ny voninahitra manak'izay maro ny loza nandalo tamin'iny taona 2024 fa izay kosa dia na dia tao anatin'izany aza dia narovanao ka tsy maty fo amanaina ary misy taminay koa aza na dia teo aza zany loza zany dia navilinao lalana izay ka tsy nahita maso izany akory ko dia anao Jehova ny dera sy ny aja sy ny voninahitra manak'izay ko dia apetraka impiadananao indray ary ty taona vaovao ty ko dia anao Jehova hiteny aminay amin'ny alalany vakiteny ny soratra masina satria dia ity no afatra voalohany amin'ny sabata amin'ny taona 2024 ity ka ty afatra zay orenesinay androany iteny dia mba vato fantsika ao anatin'ny tenanay tokoa ka tsy isy aningotra fa dia hitoetra mba tanteraka ny teny fikasana zay efa nomenao fa amaro dia maro anareo tokoa ary ampandova anareo ity tany ity ko dia mitenena ary Jehova fa meno indray zay izany vavaka izany dia mbola angatahana sy tononona amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy irery any ho azy eny nideratra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrak'izay halleloia amen manasantsika ary mba amontsy toerana androany ny sabata voalohany amin'ity taona 2024 ity ifampiarabantsika voakan'Andriamanitra manerana ny nosy hatraty ampitan-dranomasina aty dia miarabantsika rehetra amin'ity sabata voalohany taona ity mba samy ho tain'Andriamanitra ka ho ambinina amin'izay atao rehetra ny mamboly avokatra amin'ity taona ity ny mpiompy tsy ho azonaretana bibivio fa dia hiteraka maro ny mpianatra ho afam-panadinana avokoa ny mpivarotra tsy ho faty antoka fa azo tombony ny mpanao asa fitaterana dia atatitra izay ho taterina rehetra ka hita fifaliana ka tsy ho faty antoka fa azo tombony ny mpanao asa tanana dia ahita vokatra vaovao amin'ny asa tanana rehetra ka dia ny mivarotra azo tombony miopampana koa dia tahaka izany koa isika zay fa ao anatin'ny asa mandrarah na mpiasa mpanjakana na mpiasa any amin'ny orinasa privé dia hitombo voninahitra hitombo karama ihany koa isika zay tsy manana asa omeny tombo fidiranam-bola rehetra ny mpitrandraka vato na vatosoa na volamena dia hita zay farany tsara indrindra ka dia azo ny arena zay fatan'Andriamanitra fa soa sazany tsiraray avy ny olona rehetra dia omen'Andriamanitra ny teniny mamy ao am-bavany ka dia anome sakafo mahavelona ny fiangonana ka dia iamaro ny fiangonana taranaka aby amin'izany lolona izany tsy adino koa ny pastera rehetra manomboka ny missionnaire ny evangelista ny pastera izay mitaizantsika sy ny manome sakafo banatsika ka dia mba ho tahina koa ny pastera sy ny ankonany rehetra tsy adino koa tsika diakona sy dorkasy sy ny samartanina fa ianareo tokoa ny tena mampandeha ny asan'ny fiangonana raha miantso ianareo dia eno Andriamanitra any an-danitra any raha mitaraina ianareo dia amaly ianareo any Andriamanitra any an-danitra any itsika fiangonana rehetra koa hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra dia ny andony lanitra ny eo amintsika isa-maraina ary ny masoandro iny dia hiposaka amintsika ka tsisy aizina amintsika fiangonana fa dia ny hazavana no eo anoloantsika isan'andro omena azy ny dera sy ny voninahitra mandrak'izany halleloia tsy adino koa ny mpitendry zava-maneno rehetra sy ny mpikarakara ny fanamafisam-peo sono zay manome sakafo sy aina ho antsika marina le teny fanevamena antsika maro dia maro ny taranakareo tahaka ny fasika eny amin'ny kintana zay moa lisy teo maro dia maro ny taranakareo tahaka ny fasika eny amin'ny kintana ohatra ny vadika izy
maro dia maro taranaka karao tahaka ninona azy izy tahaka ny kintana eny amin'inona raha maro zany dia maro tahaka ninona zany izy tahaka ny fasika maro tahaka ny fasika tahaka ny kintana eny amin'ny ranolanitra ozy izy ny taranakareo izay tokoa ny teny fanevantsika amin'ity taona ity eto zany dia efa manafatra ho atsika izay mbola tsy nahazo taranaka fa amin'ity taona ity eo avy ny taranaka ary raha tonga izy io dia iamaro tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra raha ohatra nareo tsy minao zany dia aza manao amenina mafy be eo avy tokoa izany ary misy efa famanomana amoaka azy amin'ity volana janoary ity febroary hatramin'ny faran'ny taona dia io isy niteraka ranofo sy niteraka ara-panahy raha isika le genesisy toko faina amby roapolo tao genesisy toko fa enina amby roapolo ny andininy voalohany no raisitsika aloha ary nisy mosary indray teo amin'ny tany afa-tsy ilay mosary voalohany folo fahavelon'ny abrahama risakana ka ny amin'ny abimeleka mpanjaka ny filistina tany gerar dia liantsika dia ny faefatra dia hamaro ny taranakao ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra ka omeko ny taranakao ireto tany rehetra ireto ary amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany satria efa nien'ny feoko abrahama ka nitandrina zay nasaiky nitandremany dia nididiko sy ny teniko ary ny lalako nisy ozy izy ny mosary ary efa nisy ny mosary dia tonga ny teny fikasana hoe amaro dia amaro ny taranakao tamin'ny Isaka zavatra hita nefany Isaka ity raha vakitsika ny genesisy toko fadimy amby roapolo ny andininy sivy amby folo ka hatramin'ny fa telo amby roapolo dia zao ny vaky teny ary zao ny taranaky Isaka zanaka lahy Abrahama Abrahama niteraka ny Isaka ary efa 10 taona Isaka raha napakatra Rebeka zanaka vavy Betuela Siriana avy tamin'ny Mesopotamia sady anabavin'ny Libana Siriana Labana Siriana ary Isaka nangataka tamin'i Jehova ho an'ny vadiny satria momba izy ary noho inoiny Jehova ny fangatahany dia nanananaka Rebeka vadiny ary nyfanosika ny zazakamba natao kibony ary hoy Rebeka raha izao nahoana reno dia mbola ho velona dia lasa nanontany an'i Jehova izy ary hoy Jehova taminy firenena roa no ao kibonao ary voaka roa toko no hisaraka hatrao ambokanao ary voaka iray ho toko ahery no ny iray toko ka ny zokiny anompo ny zandra i Rebeka dia vehivavy faran'izay tsara tare nefa dia momba kanefa dia nanome teny fikasana ny Isaka Jehova hoe amaro dia amaro ny taranakao nefa ny vadiny momba fa rehefa nivavaka Isaka zany ho an'ity vadiny ity dia raha vao niteraka izy avy hatrany dia kampana tonga dia potro zany fa tsy anankiray dia nanomboka teo teny fikasana nomenany Isaka ka dia tanteraka taminy tokoa izany tsy vitany hoe nahazo taranaka ihany Isaka fa mbola voalaza koa amin'ny Genesisy toko enina amby roapolo ny andininy roa amby folo zay manao dia namafy tamin'izany tany zany Isaka ka nahazo zato eny tamin'izay taona izay satria efa nitahiny Jehova izy ary nanankarena ny lehilahy ka nandrosy ny tombo ambara-patonga no mpanjato be indrindra fananana be izy dia ondry manosy oby ary adevo maro ka dia nialina azy ny Filistina izany hoe tsy vitany hoe nahazo taranaka ihany zany Isaka fa mbola nahazo fitahina be tamin'ny Jehova koa
ary dia nanana fananana be lasa mpanjato be indrindra dia lasa mpanakarena izy tamin'izany moa no amarana ny arenan'ny olona tamin'izany dia ory amano sy omby sy fananana andevo maro tsy mbola nisy fiarakodia na fiaramanidina tamin'izany na sambo fa amin'izao fotoana zao no ny amaritana ny arenan'ny olona anankiray dia ny hoe fananana trano be, fananana fiarakodia, fananana fiaramanidina, fananana sambo maro be. Ny olona tahaka izany dia faritana hoe manan-karena ireny olona ireny. Izany hoe atao misoratra masina zany dia misy olona Andriamanitra koa tena mpanan-karena mihitsy. Alleluia. Dia miteza zany sika atoky ny hafatra zay omena manomboka amin'ity taona ty koa fa raha mpanompon'Andriamanitra koa ianao dia ho tahiny koa ianao ka dia ataony mahazo tombony 100 avy eny amin'izay atao rehetra koa ny voakan'Andriamanitra. Halleluia, amen. Omen'Andriamanitra koa anao zany, zany hoe na dia misy aza miteny amin'ny baiboly hoe aza miarerena aty an-tany dia misy kalalao sy arafesina, misy mpangalatra sy mpanantrano fa zay misy ny fonao no misy ny arenanao ozy izy dia mazava ho azy zany fa ny vahoakan'Andriamanitra aza zay manompo azy dia tahiny tokoa dia ameny arena mihoatra miarak'izay nieritreretina. Misy ny zanaka, misy ny arena azo mandeha ila koa raha hoe manan-karena be koa ilay zanak'Andriamanitra nefa tsy mba misy taranaka mihitsy ohatra dia omen'Andriamanitra taranaka izy ary omen'ny arena. Fa zao ireo voakan'Andriamanitra ireo tsy any amin'ny arenany io no misy ny fony fa any amin'izy fa any amin'Andriamanitra. Ary rehefa tonga aminao zay zavatra zay dia misy olona feno fialonana be, ny olona feno fialonana satria hoe io ny zanak'Andriamanitra fa notahiny, io ny zanak'Andriamanitra fa nomeny arena, nomeny taranaka maro be dia feno fialonana ny olona. Dia raisintsika ohatra amin'ny fiangonantsika mihitsy no hijerevana an'izany. Raha ny aingy itsika tamin'ny olona anankiroa tahaka ny hoe zazakambana, izy mirala ny anarany Esau sy Jakoba, entre parenthèse Espero sy Paraspero. Raha izy Rapero zany ato izy mirala ohatra ny tazako ato. Ireo zany taranaka voalohany dia hoe amary dia maro ny taranaka ao ah ka hitahinao ary tombo ny fanananao sy fananana arena be. Dia jereva misarytsika toy zany efa maro ve ny taranaka iny Apokalipsy sa mbola izy mirala akambana nanao loserinareo ihany sa mbola tsy maro? Ina zany maheno ny mpihaino radio amin'izany hoe maro ny izy meno tsika mitovy mafy nianareo hoe maro zany amin'ny feo mafy manao hoe maro inona maro kely sa maro be. Dia manao nefa ny fananan'ny Isaka zany amin'ny taranany be da be koa manana ondry sy osy sy rameva be koa fa izy dia omeo voninahitra ny tompo zany fa arabaky teny ange zany ato amintsika. Fa mbola ho jerevana arabaky teny koa dia ny alina ny Isaka ny mponina manodidina rehetra dia misy mpialina koa tsika satsisy eny filoana daholo ny mponina Filistina. Fa itsika izao mbola lazaindreo fa mbola iamaro hatrany rozo mihitsy ny ataontsika hoe ny taranaka Isaka satria dia niteraka hatrany. Fa raha itsika fiangonana zao moa atao hoe anatin'ny taona anankiray dia miteraka daholo, amin'ny taona faharoa dia miteraka daholo. Dia mbola misy arivazy koa tokantrano vaovao mbola tsy vita ny mariazy dia efa vonona ny zaza, mbola tsy vita ny soratra dia efa vonona n'inona ny zaza.
tonga dia maika manatanteraka ny soratra sy zasa satria maika anamaro ny tarana izay ndretsaka natsy anao asa fitorina tsony atsika itsika izao kotsy no miteraka dia zany nisy tany androny Isaka sy Abraham atamin'izany mbola tsisy asa fitorina tany amin'ny Filistina sy tany Babilôna sy tany Moabita sy ny Kananita tsisy dia miteraka fotsiny fa tsika tsy mivita miteraka ronoa fa mbola miteraka araky ninona koa ara-panahy satria mbola miasa isika ka inona ary no ho atao mba hatateraka izany teny fikasana nomenantsika amin'ity taona ity izany hoe amaro dia maro taranakao tahaka ny kitany eny amin'ny lanitra fa tsy vitan'izany io fa mbola hitahy ianao amin'izay alehanao rehetra zany lazaina ny fitsanamenany Isaka tato ao no sisy amin'ny dimy fatelo andiny faroso fatelo ary Jehovah naseho tampoka ka nanao hoe aza midina any Egypte ianao mitoera eto amin'ny tany izay ho lazaiko aminao mivahinia eto amin'ity tany ity ianao dia ombanao sy hitahy anao aho fa ianao sy ny taranakao no omeko reto tany rehetra ireto ka hotoviko ny fianianana zay nataoko tamin'ny Abrahama rainao hitahy anao tokoa ho Jehovah fa ianao sy ny taranakao omeko reto tany rehetra ireto zay tsy mana-tany dia miomana fa manomboka amin'ity 7 sy 10 ty makany dia azo daholo amen fa dia zavatra tsy ampoizinao zany a tsy ampoizinao zany tsy tany any nomen'Andriamanitra sika mbola zavatra tsy takatry ny saina nomen'Andriamanitra sika tsiraray avy akoatrany taranaka zay efa noresahana amen ka inona ry no atao mahatongavana amin'izany ataotsika any amonjy perikôpa sika zao natoko fa 7 mivavaka nataon'i Jesosy ny mpianany teny voalohany rehefa nolazain'i Jesosy zany teny izany dia nanandratra ny masony eo any amin'ny lanitra izy ka nanao hoe ray ô tonga ny fotoana mankalazany zanakao mankalazany zanaka anao rehefa nolazain'i Jesosy zany teny izany dia nanandratra ny masony tamin'ny lanitra izy ka nanao hoe ray ô tonga ny fotoana raisitsika io teny io inona zany teny lazain'i Jesosy zany satria tsika zao tsy malala zany fa tonga dia rehefa nilazainy zany teny zany fa iny zany teny lazainy tany aloha tany zany iny satria hoe tonga dia inona le lazainy dia nananatra ny masony lanitra izy ka nanao hoe ray eo mivavaka zany Jesosy dia jereo Jesosy rehefa nivavaka nanakipo ny masony izy sa nanandratra ny masony naninona zany izy rehefa miandrandra lanitra zany dia sokafo ny maso atao iny azakipy miandrandra ny lanitra hivavaka dia sokafo ny maso mahita tsika matetika rehefa mivavaka dia manosika ny loha dia manino dia mikipy mba mianara mivavaka manomboka amin'izao mba miandrandra ny lanitra dia sokafo tsara rehefa manao méditation reny mety zavatra hafa reny Andriamanitra mahita fahitana ianao masonao satria mahiratra ny masonao amen dia manaraka an'izany rehefa nilazan'izany teny zany izy ka tonga ny fotoanany zany hoe teo aloha zany mbola tsy tonga fotoana izy fa zao izy tonga inona tonga fotoana tonga ninona ny fotoanany ka inona ary lazainy tamin'izy mbola tsy tonga fotoana zany hoe mbola tsy tonga ny fotoana ity inona zavatra nyteneniny tamin'izany raisitsika kely zao ny zavatra nyresahany satria mbola tsy tonga ny fotoanany zao natoko faharoa ny diny faefatra rejery ny tantara kely sika zao natoko faharoa bakitsika ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ary ny fahadimy napodiny Jesosy ny rano divay tao Kana sy nakanesany tao Kapernaoma
ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakarabady tao Kana any Galilea ary taony reniny Jesosy. Ary Jesosy ny mpianany koa dia nalaina ho amin'ny fampakarabady. Rehefa lany ny divay dia hoy ny reny Jesosy taminy, tsy manana divay izy. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, moa fa ninona kory no zasy anao? Tsy mbola tonga ny fotoako. Hoy ny reniny taminy mpanompony, ataovy izay asainy ataonareo. Fampakarabady, nisy ny olona atao fampakarabady. Tsotra kely fotsiny tenin'ny ilay vehivavy, reny niteraka an' Jesosy. Zay mihitsy ny antony nanasananao ato fa misy olana fa lany ny divay. Dia hoy Jesosy, tsy mbola tonga ny fotoanako. Dikan'izany hoe Jesosy zany mahalala ny fotoanany. Hoy ny reny Jesosy, ataovy izay asainy ataonareo fa mbola tsy tonga ny fotoanany. Fa rehefa tonga ny fotoanany, tsy hoe intsony izy ilaza aminareo zao no ataovy. Ateny zao, ataovy izay asainy ataonareo. Azontsika ilaina sary zany. Kristy efa laza niakatra any an-danitra. Fa tsy mbola tonga ny fotoana ny iverenany eto amin'ity tany sy ny lanitra, ity tany ity. Efa kely sisa. Ka manam-potoana izay fotoana atongavany eto izay. Efa nisy afatra be da be nomenantsika fiangonana. Ataovy izay asainy ataontsika fiangonana. Fa rehefa tonga eny amin'ireo ny lanitra izy, ka tsy vitanao izay zavatra nampanaoviny anao, dia ny sasany izy hitsangana ho any amin'ny fariafo sy ny sofa, ny sasany ho leviny afo amin'ny fiheviny satria tamin'ny fotoana mbola nalalaka tsy nanao izay tokony nataony izy. Ilay fiangonana na ilay olona ka teny mbola tsy tonga ny fotoanany, ataovy aingana izay asainy ataony. Aza miady hevitra fa na mety amin'ny fijerinao io rano ao anaty fatsakana tovozona eo amin'ny olona nasaina io, na tsy mety amin'ny fijerinao dia ataovy. Na dia tovay aza ny lany, dia rano nasaina alefany, aza mieritreritra sao dia ho afa baraka eo. Za tsy hanolotra an'io fa tsy mety amin'ny fijeriko zany, manimba ny karierako zany. Dia ataovy izay asainy ataonareo, na mety aminao na tsy mety aminao, satria mbola tsy tonga ny fotoanany. Hitantsika ny fankagana tamin'izany. Fivezatsika ihany izy Jaona toko fahafito, mbola miresaka an'io ihany Jesosy. Jaona toko fahafito, raha tantarany niakaran'i Jesosy tany Jerosalema tamin'ny andro firavoravona taberna kely sy ny nampianarana teo kianjan'ny tempoly ary tadiavan'ny lehibe sambotra azy. Ny voalohany ka hatramin'ny fahaenina novakitsika. Rehefa afaka izany dia nandeha tany Galilea Jesosy fa nalaika nandeha tany Judea satria hitady hahafaty azy ny Jiosy. Rehefa akaiky ny andro firavoravon'ny Jiosy dia ny amin'ny taberna kely ka hoy ny rahalahy taminy, miala eto ka mandehana ho an'ny Judea mba ho hitan'ny mpianatrao koa ny asa izay ataonao, fa tsy misy olona manao zavatra amin'ny takony. Nefa ny tena nitady vita miariary. Raha manao izany zavatra izany ianao dia misy ho amin'izao tontolo izao. Na dia ny rahalahiny aza tsy nino azy dia hoy Jesosy taminy, tsy mbola tonga ny fotoako, fa ny fotoananareo dia vonona lalandava. Karany Jerosalema hozy izy amin'ny andro firavoravona, tsy mbola tonga ny fotoanako. Nenareo eo foana, fotoana mbola tsy fandanako any zany. Raha amin'izao ndiny fahafito sy fahavalo tsy mahazo mankala anareo izao tontolo izao, fa izaho no halany satria milaza fa ratsy ny asany. Miakarany amin'ny andro firavoravony nareo fa izaho tsy mbola miakatra ho amin'ity andro firavoravony ity satria tsy mbola tonga ny fotoako. Tsy mbola hiakatra tsy mbola tonga ny fotoanako. Zany hoe io andro firavoravony io zany ny fotoanan'i Jesosy farany. Ka satria mbola tsy tonga ny fotoanany dia mbola tsy nandeha niakatra izy na dia teo aza zany rehetrarehetra izany. Andiny ny fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo, Jaona toko fahafito. Ary mponina sasany tany Jerosalema dia nenao hoe
tsy le ty va ilay tadiavinao vonoina rino izy miteny miariary nefa tsy misy miteny azy akorony sao efa fantatra ny mpanapaka nefa io no Kristy nefa fantatsika efa zay evin'la io fantatsika zay ny evin'la io fa raha avy Kristy tsy misy malala zay iaviany de nantsitoky anjany tempoly Jesosy raha nampianatra ka nanao hoe zaho dia fantatrareo sady fantatrareo koa zay ny aviko ary tsy avo aho fa marina ny naniraka zay tsy fantatrareo zaho malala azy fa izy no ny aviko ka izy no naniraka de nitady sambotra azo reny ny olona kanefa tsy nantanana taminy satria tsy mbola tonga ny fotoana nitady sambotra azy ny olona nitady amono azy ny olona ka niala maina satria tsy mbola tonga ninona izy ny fotoana fa rehefa tonga ny fotoana io azo orovana izy sa tsy azo orovana indray na ny miaro azy aza tsy azo atao tsony fa tsy mbola tonga ny fotoana zao natoko fahavalo andin'ny faharoapolo zao natoko fahavalo andin'ny faharoapolo zany teny zany lazain'i Jesosy teo kaiky ny fantatsany rakitra raha nampianatra teo kianjan'ny tempoly izy ary tsy nisy olona ny sambotra azy satria tsy mbola tonga ny fotoanany zao ny sary azontsika alaina amin'izany raha mbola tsy tonga ny andro akora ohatra raha-baky teny raha mbola tsy tonga ny andro hafatesanao de na inona zavatra mitranga fiainanao na aretina takan'inona rio na loza-piara-podio na loza-piara-manidina io na dahalo manafika amin'ny tifitra basy io na jiolahy manafika amononao io na misavo ny olona misakafo menanao io raha mbola tsy tonga ny andronao raha tsy tonga ny fotoananao maty anao sa tsy maty tsy maty zany anao dikan'izany ho atsika zay hoe tsy maintsy andidy tsy maintsy anjalo fandidiana satria marary tenana tsy maintsy didina de mety be ny matahotra za matahotra ny didy satria avy antsoro mandidy sao de maty ka raha mbola tsy tonga ny fotoananao mandehana raha ho didina fa tsy mampaninona anao zany tsy atahoranao zany raha manana ny moyen ianao andoavana ny vola raha tsy manana ny moyen ianao eto mibavaka za tsy manam-bola ny didina anafa de alao Jesosy nanao opération anahy de amin'ny alala mivavaka de voadidy ianao de sitrana mena raha mbola tsy tonga ny fotoananao sasa mana zany kanefany amin'ny mandrisan'izay fotoana hoe mbola tsy tonga ny fotoananao zay de mazava ho azy men'Andriamanitra tombonandro anao zany ao de hainao ve manaroroatra ny tombonandro anoloanao io fa mbola tsy tonga ny fotoananao mbola tsy tonga fa eto mivaky tenitsika ty amin'ny jaona toko fa fito amby folo ty izy inona ny lazany azy tonga n'inona izy tonga ny fotoana tonga ny fotoanany jaona toko fa fito amby folo andiny voalohany rehefa nolazain'i Jesosy zany teny zany de nanandratra ny masony ho any amin'ny lanitra izy ka nanao hoe ray ao tonga ny fotoana inona moa zany teny nolazainy zany ka natonga azy teny hoe tonga ny fotoana ny zavatra nyresahany zany teo aloha tonga amin'ny andro firavoravony izy zany tonga amin'ny fotoana isamborana azy izy zany tonga amin'ny fotoana amonona azy izy de ho faty izy de evona de hitsangana araka ny soratra masina ka lohany fotoana anamborana azy sy hafatesany izy hoe rehefa nilaza zany teny zany izy nisy teny afatra napetrany eo zany de atao menantsika eo afatra io zany amin'ity taona vaovao ity satria hamary de hamary ny taranakitsika izy hitasy ombatsika am'izay ataotsika rehetra izy anome tany izy anome omby sy ondro sy osy anome rameva zany de fantatsika ny kodiny ondro sy osy rameva zany fantatsika daholo zany fitahina zany ka de anana arena be anana tombo zato aveny ny vahoaka atonga ny fotoana am'izany amin'ity taona ity de ina ny afatra nomeny Jesosy mba azahoantsika izany fitahina miavosa be zany zao natoko fahatelo amby folo zavatra nambarana tamin'izay
misy loteny hoe nihinanasan Jesosy ny tongony toy ny mpianana. Ndiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ary talohany andro firavoravona tamin'ny Pasika, satria fantatra Jesosy fa tonga ny fotoana hialany amin'izao tontolo zao any amin'ny ray. Fantatra Jesosy fa inona izy? Tonga ny fotoana hialany, tsy hoe tapoka tamiko mihitsy ngy ty fialako eto ty fa dia miala tsiny aminareo manano veloma ary tsy vitako. Fa efa fantany melo, fa fantany. Iny le fakitentsika tamin'ny farany taona tao iny atao amin'ny salamo afimy le salamo tsy folo. Mampianaranay anisany ino izy? Aizanay manisan'ny andronay, alalanay zany, afantaranay ny fotoananay. Io zany indicateur anankiray alalana hoe zao kilometra lalana andianana, efa niaingitsika ka zao kilometatra ny vita, fa izao kilometatra sisa. Ary efa hita fa 1 kilometra sisa dia hoe tonga ny fotoana fa ho tonga amin'ny fahatongavana tsika, efa kely sisa. Dia Jesosy nahalala ny fotoanany. Aleo tapatapa reo fariseo sy ny namandreo, na nompanompanah reo, na nevatevy reo, na nalabaraka, na moron-tainga eo reo, tsy mbola tonga ny fotoana. Fa za malala ny fotoanako, fantany tsara zany zay lany amin'izao tontolo zao. Andininy faharoa, raha mbola teo fisakafoananarivo ary Jodasy Iskarota zanaky Simona efa nomeny devoly saina raha teo mba hamadika azy, sady fantara Jesosy koa fa ny ray efa nanolotra ny zavatra rehetra eo an-tanany, ary Andriamanitra no hiaviany sady Andriamanitra koa no hiverenany. Rehefa tsara zany, fantany ny fahavalo mpianany zay hamadika azy. Fantany Jesosy fa efa nidirany devoly ny Jodasy andeha hamadika azy, fa tsy naninona izy, satria fantary Jesosy fa efa nilazainy ray taminy, efa nampahafantarina azy fa tsy maintsy sisy hamadika azy amin'ny alalan'ny salamo sy ny mpaminany sy ny alalan'ny Mosesy. Fa hovonoina izy, efa fantany Jesosy zany. Dia fantany Jesosy fa ny ray no anatanteraka azy io, nolotra zavatra rehetra eo an-tanany, ary Andriamanitra no niaviany sady Andriamanitra koa ny hiverenany. Fantany Jesosy fa izy lay teny nivoaka avy tao amin'ny ray, lasa olombelona tonga dia tia-tany hamono zao tontolo zao, ka ny fahafatesany sy ny filevenany nitsanganany io zany nandrana azy teto amin'izay tontolo zao. Ary fantany fa na dia ho ampijaliana sy hijaly faran'izay zakany nofon'olombelona izy, dia fantany fa tsy maintsy mbola hiverina izy ka hiverina any amin'ny rainy. Dia nitsangana amin'izay Jesosy andeha hanao ny fomba rehetrarehetra anasany tongotry ny mpianany. Ary rehefa voasasany tongotry ny mpianany dia nametraka izy hoe fianarana nomeko anareo mba hanaovanareo tahaka izay nataoko taminareo koa. Fa tamin'ny fotoana io apôstôly Petera dia nilaza eo amin'ny 15 sy 17 nanao hoe nakeo amin'ny Simona Petera izy anasany tongolo zany. Hoy Petera tamin'ny tompo, ianao va ny anasany tongolo? Jesosy namalika nanao tamin'izay izay ataoko dia tsy fantatrao ankehitriny, fa ho fantatrao rahatr'izay. Zany hoe misy asa na akta na fomba fiasa zay atao n'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Kristy, nataony le zavatra faran'izay tsotra, fa tsy fantatry ny olona izy tamin'iny fotoana iny. Zay ataoko zao dia tsy fantatrao, fa fantatrao zay rahatr'izay. Dia nisy trangan-javatra be tabeotra zany tamin'ny zanak'Israely, zay tsy azo ny zanak'Israely, inona ny antony ty? Tsy ny tsara ihany fa na ny ratsy azy. Zany Kristy ny karavasina sy nokapohana ny taritaritana eran'ny lalana fatsina tamin'ny azo fijaliana zany, zany ka tsara zany. Fa tsy fantatry ny olona. Jerevana ny firazanan'ny Kristy dia rehetra tantara avy tamin'ny taranaka raha-bajanga, fiavian'ny taranak'i Kristy avy amina vehivavy janga tany aloha be tany.
fa tsy azon'ny olona zany aizaka koa misy nyzanak'andriamanitra ve dia hoany avy any taranaka efa avitsangako tsy ataoko zao izy tsy fantatrao fa mifantatrao rahatr'izay misy tranga-javatra be da be izy efa nyresahako efa nitranga tamintsika tato fa be da be ny olona tsy nahazo sy tsy nafantatra izany dia lasa satria tsy nahalala ary na itsika aza tsy nahalala koa inona ny anton'ireny zavatra ireny fa rahatr'izay dia mbola mifantaritsika io ka hitenitsika hoe ay ve izay ny antony nisy nitrangan-javatra ohatran'ireny hitan'ny masoko nitranga tamin'ny fiainako tranga tamin'ny fiangonana tamin'ny ankonako ay ve izay ny antony ireny raha tsy nisy an'ireny zany tsy tonga tamin'ity toerana ity irerazaka amintsika hoe ohatra ty sandroko ty zavatra fantako lotanana no efa voaresaka fa maro ny zavatra mbola tsy niresahana satria tsy zakan'ny olona ireny trangan-javatra mitranga amin'ny fiainantsika tsy raharay avy reny 20 taona teorina tranga ny collision ny fametrantsika ny vato fototry ny fiangonana vita izy io ao zao nifototra tapany voalohany ireny fanomezana maro-boninahitra ireny zavatra ireny nge efa voalaza tany aloha daholy fa itsika ny tsy mahafantatra fa efa manatanteraka ny zavatra nambarany fotsiny Andriamanitra dia manomboka amin'izao fa manomboka sokafan'Andriamanitra ny masom-panahintsika hita fa zavatra efa voalaza ny ireny fa tsy hoe zavatra tonga fahatany ho azy teo fotsiny le voninahitra le mpanjakany mpanjaka halleloia efa nambara ireny dia miaina amin'ny izy tsika amin'izao fotoana izao etrerety fotsiny ny fanorenantsika n'ity fiangonana ty tsy hoe tamin'ity taona ty tsika vao nandray fanapa-kevitra andao rangah ohatra ny taitaitra eto hoe ina moa mampetrapetraka atsika eto fa andao nao fiangonan-dehibe tsika manera-tany tonga dia terre rangah no fototra tsy zany io fa fantatsika fa zavatra efa voalaza tany aloha ary na dia fototra io aza raha jereva ny lehiben'io sy ny valeran'io lazaiko antsika fa misy olona tena tsy nanao mihitsy ane nariary fa ny kritika fotsiny no natao kritika fotsiny sao dia mba lany dralany ny volan'io sao dia ahodikodinao ndray ny volan'io makaiza daholo ny volan'io dia marina ve ny fitantanana an'io tsika nefa ny teto efa nazafaina tety mihitsy hoe ny volan'Andriamanitra dia nomena ny Mosesy dia ny Mosesy nanome azy ny mpiasa zay nanao ny tempolo sy ny rafitra tamin'izany ary ny mpiasa dia nanao araka izay nandrafetana azy araka ny baikon'i Jehova dia io na hanao ianao na tsy hanao efa tonga amin'ny fotoana itokanana an'io a dia tsy maintsy vita io voninahitra ilay mpanjakan'ny mpanjaka halleloia za tsy hanentana ntsony zany ny M7000 zany nisy ny teny tamiko hoe mba ataovy fanentanana paster fa ohatra ny ena ndray ny le M7000 ny ena ny olona sy ny sisa tsy misy fanentanana izany intsony fa io taka n'le nataon'i Jesosy tamin'ilay azo fanoharana azo anankiray nanaovana fanoharana hoe telo taona efa ny andro vokatra tamin'ity azo ty hoe le tompon'ilay sa tsy mahita vokatra mihitsy ka paozy izy matsy an'le mpanompony dia hoe le mpanompony hoe oka re mba asiana zezika izy ka n'ity 2017 ty fa rehefa tsy hamokatra izy amin'ity zay vao kapaina dia tsisy resaka ntsony toyn'izay hoe dia nanahoana le azo ny kapaina ve sa tsy ny kapaina rehefa nasiana zezika dia namokatra ve sa tsy namokatra tsisy resaka intsony zany natao ny tantara tonga dia le point d'exclamation zany nateo vita zany hoe raha namokatra zany ilay azo tamin'iny taona iny dia namokatra be izy dia teo foana izy mandritry ny androm-piainan'ny azo na 200 taona na 300 taona fa rehefa tsy namokatra ilay azo dia tonga ny fotoanany taona ray sisa dia voakapa ilay azo tsy nasiana tantara intsony
tak'izay koa tsika za tsy anentana am'izany hoe M7 000 zany hoe anao na tsy anao fa io na manao anao na tsy manao io tsy anao no anatanteraka an'io fa Andriamanitra no efa nanao an'io ary izy no anatanteraka an'io fa zay manaiky hiara iasa aminy dia momana fa ny teny fikasana ngeza be io hita dia hita ianao tokoa aho i Jehova ary amaro dia amaro ny taranaka ao tokoa. Amen. Zava-be zany io zany lay azo manao ianao dia izay tokoa ny teny fikasana hitady hita ianao tokoa ary ampitombo zato aveniny fanananao sy ny fidiram-bolanao dia anakarena anana fananam-be anao ka dia hovelifelonana anao daholo indray ny filistinina manodidina fa tsy hakitika io na dia ny singam-bolonao azy satria ny tompony miasy miaro anao eo azy milaza sy nidera sy ny voninahitra mandrakizay. Halleloia. Mazava be zany afatra izany dia io Jesosy tamin'ny mpianany hoe raha zalaza nareo mpianatra manasa an'inona tongotra reo ianareo koa tokony an'inona ifanasa tongotra fa zany ny fianarana nomeko anareo. Na dia misy ray azy mamadika aminareo izy Jesosy tsy maninona zany fa efa lalana sy maintsy hizorana io fa tonga ny fotoanako. Nanafatra ihany koa Jesosy tamin'izany amin'ny Jona 7:20 raha andeha ho izy Jesosy mamboatra fitoeranao anareo manomboka ny 7 Jona 7:20 7 manko ary ohatran'ny raiky ozy izy misy fitoerana maro raha tsy zany dia efa laza taminareo fa andeha mboatra fitoeranao anareo aho ary raha andeha mboatra fitoeranao anareo aho dia ho avy indray ka andrainareo any amiko ka izay toerako mitoeranareo koa ary fantarareo koa zay lalana ho any amin'izay aleako. Hoy Tomasy tamin'ny tompo tsy fantatra izay aleanao fa atao ahoana no mahafantatra ny lalana dia hoy Jesosy taminy zaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsisy olona makany amin'ny ray afa tsy amin'ny alala. Fantarareo ny lalana zay aleko ozy izy Jesosy toy dia namaly Tomasy aiza na lalana ina ho an'ny be rakety ianao na ho an'ny be roro na ho an'ny be tongolo na ho an'ny be sarety tsy fantatra izany ny mpianatra zany mbola lalana arabaky teny ihany azy no fantany ho izy ianao fantareo zay voako izy le raha matoy vatana izy koa ny alako zay voanao any za manontany anao ho izy ianao e efa fantatrao ny lalana aleko e dia masika ery raha matory efa tsy lazaina ny lalana dia raha masika izy dia teneny hoe zaho ny lalana sy fahamarinana tsy misy olona makany amin'ray fa tsy amin'inona amin'ny lalako. Zay ny afatra ny hoe izy tsy manao hoe ny sotaisme no lalana sinona fahamarinana izy tsy manao hoe tsisy makany amin'ray afa tsy amin'ny alalan'ny Hebreo na Hebraika fa amin'ny alalan'iza ihany ozy izy Jesosy lalana sy fahamarinana. Ny 12 zany daholo ny zavatra nyresany fa ho tonga n'inona ozy izy tonga ny fotoanany ny 12 Jona 7:20 lazaiko aminareo marina dia marina tokoa zay mino any asa ataoko no ataony koa ary ianao asa lehibe noho izany aza izy satria zaho makany amin'ny ray ary na inona na inona angatanareo amin'ny anarako dia ataoko zany mankalazany ray amin'ny zanaka raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany zay mino any asa ataoko no ataony koa ary ianao asa lehibe noho izany aza izy satria zaho makany amin'ny ray. Afatra napetrany zany fa tonga amin'ny fotoanany raha milaza mino azy ianao ataovy tokoa ny asany. Mahafinaritra mahita antsika za zao tonga etiko hoy soratra masina hoe manekeny mpitonga anareo efa fanaka masina atao amin'ny fiangonana efa voasarona lamba manga bleu roi ny fitatazany rakotra rehetra bleu roi na ny mokety vavanay ekofana telo azy efa bleu roi ny fitafitsika efa bleu roi sy fotsy famantarana daholo izany. Asa fitoriana asa lehibe mihoatra n'izay nataon'i Jesosy no ataontsika ino efa nabarako antsika hoe
takan'ireny maramila manao matso reny nasehontsika mihitsy hoe maramila nanao matso azy tao palais de sport many zay nahita tamin'ny télévision zay tonga tany palais de sport mitovy ny kirarony tamin'izany ny haingony ohatra ny boty fotsifotsy iny ny akanjo rehetra mitovy ny satroka mitovy ny tanana manao gamy fotsy daholo fa ny sasany hoe gamy menamena ny sasany maitsomaitso ny sasany maintimainty ny gamy de nitsokany ny mozika vo nitsokany mozika tsofany hely mozika sokafony de niarana ninona daholo izy rehetrarehetra nanotsotra ny tanany daholo sady mivokona ny tontondry sokafony lanonana atolory tonga de naninona tonga de nanolotra fa tsy hoe kory atolory de ny sasany mbola nitelokionana ohatra zao varina mijery amin'ny pastera maiolona niaraka naninona daholo niaraka nanolotra daholo de tsika koa nambara fa vitafitsika io vo mandeha anao de efa fantany hoe apokalypsiny de efa fantany hoe ny jesosyn'ireo maty iny maty alaroby jesosy kristy maty alaroby torin'ny apokalypsy tonga de fantany io fitoriana vita aminao toizatsika ny fanazavana rehefa nilaza zany teny zany jesosy toko fa 7 inona ndray ny teny mbola nilazainy zao na toko fa 5 zao ndray mbola nilazainy fanoarana any amin'ny voaloboka sy ny sapa niary ny firaisan'i jesosy sy ny mpianany zao na toko fa 5 andiny voalohany ka hatramin'ny 7 izaho ny tena voaloboka ary ny raiky no mpamboatra ny sampany rehetra eo amiko zay tsy mamoa de atao ninona ozy izy esorony fa ny sampany rehetra zay mamoa kosa de amboariny mba hamoa bebe kokoa efa madio raha teo ianareo no niteniko zay nolazaiko taminareo tome raha amiko ary zaho aminareo tahaka ny sampany tsy mahay mamoa ho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy de toy zany koa ianareo raha tsy miray amiko izaho no voaloboka ianareo no sampany izay miray amiko ary zaho aminy de mamoa be izy fa raha misaraka amiko kosa ianareo de tsy mahay manao na inona na inona raha misy tsy miray amiko de arina ny velany tahaka ny sampany izy ka malazo ary angonina izy ka tsy mpianatiny afy de ho may raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko de angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany amen izany nankalazain'ny raiko mba moazo anareo be ka tonga mpianatro ianareo zay ny afatra ndray eto raha ray amiko anareo kristia de mamoa voa be amboariny koa ary mba hamoa bebe kokoa fa ny sampany rehetra zay tsy miray amiko izy izy dia tsy mamoa ary esorona andremy fa sao de miray amin'ny kristy hafahafa ndray a hiaraka amin'ny lalana tsy izy any a ho fitahan'ny olona amin'ny lalana tsy marina any a fa raha vo misaraka amin'ity fotony ty anareo izy izy de malazo ary tsy mamoa intsony de samitsika mijery an'izany hoe marina tokoa ve zany behita be niezaka nisaraka tamin'le fotony de nakaiza daholo nalazo daholo ny akamaroan'ireny olona ireny sasa de verina ny sorotoka de lasa nanao ny adalàna de verina nanaraka ny fiainana sy lamodiny zao tontolo zao satria niala tamin'le sampony izy tsy tonga de malazo eno eo le niala tamin'le fotony tsy hoe tonga de malazo eo le azo niala tamin'ny fotony fa nakapaina ry ny azo iny ndraindray mbola 2 andro izy mbola tsy tena maina fa mbola itazanao maitsomaitso eo ihany zany hoe mbola miresiste eo ihany izy zany aloha hoe zangara niala de tsy mivavaka tsony zay mbola mivavaka na niala ary tamin'le fotony ka tazana ihany le olona manomboka me malazo manomboka tsy mivavaka ny sabata me miasa sabata de fa mazava ho azy efa manomboka tsy manao na ny fanatitra na ny fafolo-karena nefa io ny lakile sy ny varavarany fitahina tsy manao ny adiditsony amin'le fiangonana la ny andro kritika fotsiny satria niala tamin'ilay sampany aonao zy izy teneniny amin'ny andininy fa 2 ao zao na toko fa 2 andiny 2 afatra napetraky jesosy atrany ty alohan'ny elany fa tonga ny fotoanany a andiny 2
zany zavatra zany dia efa nolazaiko taminareo mba ho aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo izao ny didiko dia mba hifankatiava anareo tahaka ny tiavako anareo tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany ianareo ny sakaizako raha manao arak'izay andidiko anareo tonga ny fotoana zao ny afatra napetrany zao ny afatra apetrako aminareo ny didiko mba hifankatiava anareo tahaka ny tiavako anareo fataran'ny olona fampianatra anareo dia didy vaovao nomeko anareo dia maninona ozy izy fankatiava anareo zany fifankatiavana zany na ny teny aloky ny vava azy dia voalanjalanja avokoa ampiara-mivavaka rehetra fa tsy mitefitefoka ampiara-mivavaka tsy manevateva ny mpiara-mivavaka tsy manao teny mandratra fo ny mpiara-mivavaka na manao zinona ny hafa fifankatiavana mahafehy zavatra betabe zany fifankatiavana zany raha manana akanjo roa ianao hoy Jesosy efa misy namanao tsy mananao mba ome ray izy ianao zany manana akanjo fotsy sy manga mety telo efatra dimy ao an-trano ao nefa jerevanao ny mpiara-mivavaka aminao na dia efa natao aza reny fanoharana reny tsy mbola mahatondra fotsy sy manga araka ny tokony izy satria tsy misy eo ampelantanana tsy manana izy dia hitanao akaikinao izy nefa nanaovanao teny marany tony dia mbola tsy misaina fanavataondrenao mbola tsy ao ihany ny akanjo anaovana zany ny teny omenao azy ao am-piangonana hitana nandanana ty raha mbola io ny akanjo anaovana dia ianao zany manako mety hoe ka ianao raha vavy tena tsy mahita akanjo mihitsy mbola zao ny fitafianao tena tsy manaka ianao vola hividianana raha vavy fa ampiko anao tao fa hividianako ianao tao fa akany ampanjaitra atsika dia anjairako ianao na hoe ao amiko misy fotsy sy manga tsara anankiroa dia mba ameko anao satria efa tsy mitady akanjo tsontsika rehefa sabata taloha tsy isaky nivavaka sahirana nitady akanjo inandreny iny nanovany savasavana daholo ny armoara andao ty azonoko an'ity indray anao ty indray fa zao efa tsy mitady olo dia efa petraka eo iny fitafiana iny manana hitanao ny raha laho akaikinao ao sabata telo efa tsy mbola natondra teo ny tovy amirehetrarehetra ihany izy ny akanjony dia mba nitano izy fihina ny olana satria ohatra mbola tsy matondra akanjo foana dia tena tsy mahavita zay maneniko tsy manomenana riary za tanora dia tsy hitako mihitsy ataoko ny angalatra ve tsy vitako angataka mahamenatra dao raha lafa za mba manana pataloha anankiroa bleu roi manana chemise roa fotsy tena fotsy meko nanao ny ray efa omenao azy zay hoe mifankatiava ianareo sy namanao tena sahiranao dia mba mitaraina aminazy dia apio izy raha mba misy any aminao satria anao matony nomen'Andriamanitra dia anomeny hafa ny dikan'izay anomeny hafa ny dikan'izay zay le fifankatiavana firaisakiny asio zay fifankatiavana amintsika zay ozy izy Jesosy zay didy omeko anareo afatra napetrana ao amin'ny fotobonoboka ianareo sampana mamotsara dia mifankatiava ny any tena ataoko hoe eta mavesatra sy problème amiko dia maheno hoe hiady indray le fiangonana tariananiny korotana indray ny komity tariananiny famaly indray sy fanaraka indray ny pastera sy ny komity tary amin'ny fiangonana zao dia kitrakitra indray ohatra indray misy antsy mandidy reny ny vao mahainao n'olo izy dia mandefa iraka indray dana ampiavany indray ny zanak'Andriamanitra fa misy sasany dia mafiatoka tsy mety ampiavanina mihitsy satria naratra be ny fo nanaovany ny anankiray anazy anisoran'Andriamanitra na dia eo aza zany tsy mba tahaka ny mpanao politika kosa atsika hoe tsy mety ampiavanina mihitsy rehefa sitrana le ratra-poa dia manaiky milefitra ihany manaiky mifambela heloka ihany satria sy hainy mazanak'Andriamanitra atsika soran'Andriamanitra fa tsy mba tahaka ny mpanao politika kosa itsika voaka an'Andriamanitra didy vaovao meko anareo dia mba hifankatiavanareo nanafatra Jesosy toko 10 zany zavatra zany nao didiko anareo mba hifankatiavanareo 17 mitoko 10 zany izany zavatra zany nao didiko anareo mba hifankatiavanareo raha alan'izao tontolo zay anareo dia oko fatareo za efa halany talohanareo raha naman'izao tontolo zay anareo dia ty zao tontolo zao fa satria tsy naman'izao tontolo zao ianareo fa izaho efa nifidy anareo tamin'izao tontolo zao dia halan'izao tontolo zao ianareo
azay nampatonga antsika nataon'Andriamanitra hoe miavaha amin'izay ianareo amin'ny fitafiana mba tsy tovizana intsony ny any amin'izao tontolo zao. Zao tsika mbola mandeha isaky ny sabata fa tsy fantatrao raha pitso raha afaka pitso indray ho avy indray Jehova fa isan'andro dia mangatsy fotsy miakanjo anaovana ampianarana sy any am-piasana. Dia hitan'ny olona amin'izay ndray isan'andro fa hoe reny ny voaka an'Andriamanitra. Vao mahita fotsy manga izy zany reny ny voaka an'Andriamanitra, reny maiolona. Tonga dia ataovy an'izao hoe mpitondra hafatry ny inona zany? Fanamasina. Reny mpitondra hafatry fanamasina, reny mandehandeha reny izy reny. Ny alalan'ny olona raha halany zao tontolo zao nareo tadio Jesosy fa za fa halany tamin'iny. Misy olona tsy faly ane vao hitanao manao fotsy manga sa tsy marina zany. Izy dia potsapotsaka fotsy manga, oy tany maiolona, oy itsikitsika fotsiny izy. Mateny maiolona anao dia efa midika zany fa anarana inona zany? Anarana malaza zany, raha tsy malaza zany tsy voatononao. Ny maiolona tsy dia atao anarana malaza. Tonga dia tsy miteny intsony izy. Ohatran'ny anaranao Justine indray anao Justine ndray Claude. Izy indray anarana malaza koa zany, malaza ina koa ny anarany lahy. Raha halazao tontolo zao nareo za niala talohanareo izy andininy faharoapolo tsarovy ny teny zay lazaiko taminareo. Ny mpanompo tsy lehibe no tompony. Raha manenjika izy dia anina anareo koa, manenjika anareo koa. Raha antarina ny teniko izy dia hitandrany anareo koa. Zavabe zany. Azagaga, azataitra. Fanenjena izay mbola atao amintsika io, fa io miprofo fa ao amin'ny Kristy marina tokotsika. Alleloia. Eo voninahitra ilay mpanjakana mpanjaka. Amaraparana antsika azy ary toko faha 12. Izany teny izany dia efa nilazaiko taminareo ndeny voalohany mba tsy hatafitohina anareo. Androkanareo hiala amin'ny sinagoga izy eny ho avy ny andro ka ataon'izay rehetra mamono anareo fa manatitra fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra izy. Ho avy ny andro izy fa ataon'ireo olona zay mamono anareo ireo manejika sy manompanopa ireo fa izany ny fanatitra aterin'ny an'Andriamanitra, izany ny fanompoam-pivavahana tsara indrindra dia ny manopa atsika sy ny manevanteva atsika sy ny manao zay teny farany zay tena makarary fotsy mandratra ny fonao mihitsy. Zareo manao hoe devoly ka tsy maintsy alay baraka, devoly sa tsy maintsy tena fa zany ny sitrapon'Andriamanitra. Zany zany ny amin'izareo ny hoe manatitra fanatitra ho an'Andriamanitra dia ny fanevantevana atsika sy ny fanompom-pahana atsika amin'izay atao rehetra rehetra. Tsika koa moa indraindray misy toetra zay koa. Manao toetra mba mamaly ianao fa tena tsy zakanao izy, zany ve mba milaza apoka, zany ve mba toetra ny apoka. Satria zareo fa mieritreritra hoe fa inona koa tsika zany, fanjely koa tsika. Dia hoe reto zany dia tena tsy mba ahitana kilema mihitsy, mba ahitana zao mihitsy. Tena tsy mivavaka raha mbola zany ny toetra anareo. Andrasy any amin'ny keritorona fotsiny ko. Ary le fitafitsika manga sy fotsy io dia lasa tena mahatonga antsika hitandrina. Satria dia hanala baraka an'Andriamanitra tokoa anao sanatria vavy hoe fotsy manga ny anaovanao dia mbola tonga ziarare ambadibadiky ny tamborilo nefa fotsy manga. Na fotsy manga ny akanjo anaovanao nefa dia mbola misotra beny ianao. Fotsy manga ny akanjo anaovanao nefa dia ity ianao. Ary amin'ny boîte de nuit no hita. Dia gaga mihoatra izay fahagagana ny olona rehetra ilay olona amin'ilay boîte de nuit. Angamba misy apoka koa ty amin'ny boîteko ty. Dia teny ve ianao amin'izay fotoana izay asa fitoriana no ataoko ato. Dia efa ahoana ako izy manao tahaka ny gentilisa dia tahaka ny mpandeha amin'ny boîte dia mahazo mpandeha amin'ny boîte dia izay nakanesako ty. Andremo ary amaraparana anazy ozy izy Jesosy mitoko faha 12 andiny fadimy sy manaraka. Ankehitriny makany amin'izay naniraka ahy aho ary tsy misy aminareo manontany aho hoe akaiza ianao.
fa satria nilaza izany taminareo dia votona alahelo ny fonareo fa izaho milaza ny marina aminareo mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy hiala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra fa raha andeha aho dia hirako aty aminareo izy ary raha tonga izy dia ampiako izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana ny fahotana satria tsy mino ahy izy ny fahamarinana satria makany amin'ny ray aho ka tsy mahita intsony anareo ny fitsarana satria ny andrina zao tontolo zao dia efa voatsara mbola manana zavatra maro lazaina aminareo aho nefa tsy zakanareo ankehitriny fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana izy no itaro-dalanareo any amin'ny marina rehetra fa tsy teny ho azy izy fa zay ho reny dia ho lazainy avokoa ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo tonga ny fotoana kosa izy Jesosy za tsy maintsy andeha dia mampilaza anareo meloa fa mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy hiala dia tsy ho avy aty anareo ny mpananatra dia ny fanahy masina rehefa andeha dia ho avy izy io ka ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana dia mbola manana zavatra maro olazaina aminareo ao Jesosy nefa tsy zaka anareo daholo zany ankehitriny apetapetaka daholo zany ny hafatra rehetrarehetra zay mety ho zaka fa misy hafatra zay tsy ho zakan'ny olona koa ao fa zao miandro ny fanahy masina io rehefa tonga i fanahy masina io a dia io izy ampahafantareo na ny marina sy ny zavatra ho avy rehetra ho lazainy aminareo zany ake mampitonga an'ileo hoe sy zavatra fantatra rehetrarehetra dia tonga dia ho lazainy ary jerevina ny fampianarana ary vao manomboka mianatra ny ankizy dia any amin'ny jardin d'enfant tsy haiko na any amin'ny 12e manomboka any amin'ny jardin d'enfant vao misy hoe petite section grande section dia vao mifindra 12e zay vao 11e 10e 9e 8e 7e tsy tokony hoe ty mitième izy dia mpanaovinao mathématique an'ny classe de seconde hoe mbola manana zavatra maro ampianarina ty zaza ty a fa tsy dia zao ty tonga dia ampianariko azy daholo ny fianarana jardin d'enfant hatrany amin'ny terminal fa mandeha tsikelikely dia takizay koa isika za ke raha vao nanomboka nampianatra ty apokalypsy tsy namoaka zany maty atsasaky ny herinandro zany reo promotion voalohany reo fa tonga dia resy lahatra azy izy ny aty fahasavatany izy mazava ny mariky ny bible 666 tokony manao batise dia very fa zany ka mbola tonga dia nanazava zany maty alarobisa anandeha ny fotoana ary rehefa le zavatra zavaitsika reny vo nanomboka koa tsisy zany tonga dia ndeha manao délivrance zany na mamoaka devoly zany mbola manomboka anahy daholo za zavatra zany lazay ny fanahy masina hoe mbola manana zavatra maro resahana aminareo a fa tsy zakanareo daholo zany misy zavatra amin'ny fampianarana apokalypsy taloha ny resahako be da be na tsy hitiko fotsiny fa tsy niresaka azy tsony izy zao fa ho avy fotoana mbola amerenana azy indray eo vo be da be ny olona teny io ka izay mianton'le zavatra resahana tamin'izany tsy nyresahana tsony fa solo izy tokony ho resahana indray satria efa io mipotry io izy zao vitan'ny masonao io ana zavatra maro lazay zao nefa tsy zakanareo daholo inona nataon'i Jesosy rehefa vita daholo zany tantara rehetrarehetra izany dia tonga amin'ilay vakyteny perikopa amin'izay tsika toko fa vita amby fofo rehefa nilazain'i Jesosy zany teny zany dia nananitra ny masony izy amin'ny lanitra izy ka nanao hoe raha eo tonga ny fotoanako mankalazany zanakao mankalazany ny zanakao andiny faefatra zaho efa nankalaza anao tety ambony tany vitako ny asa nomenao ahy hataoko vita ny asa nomenao ahy ataoko inona moa io asa io andininy fahenina nasehoko tamin'ny olona zay nomenao ahy avy tamin'izao tontolo zao ny anaranao anao io reny ka nomenao ahy ary notandremany ny teninao fantany ankehitriny fa avy taminao zay rehetra nomenao ahy fa ny teny zay nomenao ahy dia nomeko azy kosa ary noraisiny ka fantany marina tokoa fa avy taminao aho ary mino izy fa ianao no naniraka ahy hoy Jesosy amin'ny andiny faefatra eo zaho efa nankalaza anao tety ambony tany vitako ny asa nomenao ahy hataoko vitako ny asa nomenao ahy hataoko dia samy mametraka fanontaniana ary ny anao mba ahoana ary ny ahy mba ahoana fa ny azo vitany ny asa zany
tsika farany raisina zay tsotra ny asany teny zava-maneno sy ny tokopira dia ny hira zay ny asany vitanao ve ny asanao sa ny famaly sy ny ady tao ianao dia lasa satsy anao moralina tsotra satsy teny zava-maneno tsotra dia lasa ianao satria ny ady manana ny andraikitra amin'izany ko tsika hoe miakatra tsikelikely ko ao ny diakona vitanao ve ny asa nampanaovina anao satria kipy ny masonao rapitso masay laza ave anao am'izay hoe vitako ny asa nampanaovinao ah ny loolona dorcas samartana ny mpanao délivrance ny asa fitorina mpanao asa soa rehetrarehetra sampana tsiraray avy tsy voatonony eto ny mpiangona tsiraray avy samy manana ny asa nataony daholo vitanao veny ianao misy asa iantsona ao atao aloha ny sorokan'Andriamanitra tsika tsy mitavandra fanampiana avy any an-dafy zany na fanampiana avy any ny orinasa adyaiza fa raha vao manao antso tsika amin'ny asan'Andriamanitra nanao antso ny amin'ny hoe radio tonga dia nahazo radio rany Madagasikara mbola ny amin'ny télévision ary anao antso manao fiangonana ty manao fiangonana ry dia manao daholo ny olona amin'ny fiangonana tsangana ny fiangonana tokanana ny fiangonana afaka mba mirere koa le olona hoe vita ny asa nampanaovinao ato fa io tsangana ny fiangonana tranobongo ohatrany tranobongo ny vavanay teto mahamenatra na mijery azy fa zao ny asa nampanaovina tsika zao misy asa ngeza be mpanaovina tsika eto momarina ihany fa ny apokalypsy rehetra manerana Madagasikara eran-tany anangana fo be eran-tany dia vita io fiangonana io dia ianao ve tsy nanao nary ady zay sy tenao hoe vita ny asa nampanaovina Andriamanitra vita ny asa nampanaovina anay nefa ianao nary ary folo ary tsy narotsaka atao amin'ny rakotry ny amin'ny 7 000 dimy arivo isaky ny olona zala zay kaontsika etramin'izao tsy mbola feno ny isa 7 000 mbola tsy feno fa na tsy feno aza nisa 7 000 mandeha ny asa sasy mandeha ny Andriamanitra tsy anao andeha ny asa vitanao ve ny asa nampanaovina anao ny asa fitorina ianao zao mety tsy mahavita asa fitorina mihitsy ao re olona efa misy boky apokalypsy ao fampianarana apokalypsy zao fotoana vaovao zao fanomezana maninona raha ohatra ka tsy vitanao ny miasan'ny olona tonga dia manome cadeau anao sokafany le cadeau fampianarana bokyny apokalypsy volume 1 volume 2 ny ao vitany aso anao zay mamaky an'iny izy tsara tsy mamaky an'iny izy vitany ianao tonga ny andro fitsarana hoe zay nge tsy nalalan'izany efa tonga taonao nkely fazavana tamin'ny fanomezana nomenanao fa nataonao haingina biblioteka tao fotsiny izy vitanao ve ny asa nampanaovina anao vitanao ve fa Jesosy dia nilaza hoe vitako ny asa nomenao ataoko dia nasehoko tamin'ny olona zany asa izany zay nomenao aho fantany ankehitriny fa avy taminao zay rehetra nomenao aho fa ny teny zay nomenao aho dia nomeko azy koa ka nyraisiny teny zay nomenao aho dia nomeko azy ka nyraisiny vitako ny asa Andriamanitra fantatra reo olona reo za avy tany aminao tongeto fantany tsara zany vitako ny asa mba manontanytsika fanontaniana inona ny anahy ny asa nampanaovina mba nisy asa nataoko vitako ve sa tsy vitako za mbola tsy afaka irere amin'ny mampastera mahiolona anahy fa hoe vitako ny any asako mbola mesaka manatratra sy mbola maro ny olona tsy mahalala maro ny olona tsy mbola maheno ary zay mbola naovantsika apokalypsy foana zany mbola mahatonga antsika io mamoaka boky indray zany mbola mahatonga atsika manao fotsy sy manga io zay tsy azony boky tsy azony radio tsy azony télé fa azony loko fotsy sy manga vitany fantany fa hoe apokalypsy reny vitanao ve ny asa nampanaovinao fo Jesosy ny vita kosa izy fa tonga ny fotoana ialako fa vitako ny asako raha tonga ary ny fotoana ikipiny masonao marary ianao mpandrinao fa tsy tonga dia maty sur le coup hoe voatifitry ny basy na voadonany tobila na ninjera teny ambony avion
marary tsy lay ompandrina tsaiko ray volana roa volana hitanao faty ianao sa ilaza ave anao hoe na maty rapitsoara Jesosy tsy maninona na mbola hoe le tao mpandrina eto fa zao efa vitako niany ny asa ary mihoatra n'izay nataoko ary ny raha sanatria tonga amin'ny fotoana fa tsy ampoizinao hoe tonga amin'ny fotoana fa tsy maintsy ho maty ianao raha pitsona raha afaka pitsona raha rivo vitanao ve ny asa hatramin'izay efa miandry fotoana fotsiny ianao ialanao tahaka ny an'i Jesosy hoe tonga ny fotoanako fa efa hiala fa zao vitako ny asa nampanaovina vitako zany didikan'izay tsika tsy mila entanina intsony fa dia mapetraka ny fanontaniana zaho a tsy hanentany olona manao 27 000 zany tsony zay manao dia toy izao any raha reraka ianao mijanona zay tianao manaova fa io tsy zany manome valisoa sy fitahinana io fa Andriamanitra zany dia amaranantsika azy le teny amin'ny Hebreo toko fahenina indininy fahasivy sy manaraka nefa ry malala na dia miteny zany aza izahay dia manantena zavatra tsara ny aminareo dia zay momba ny famonjeny nefa ry malala na dia miteny zany aza izahay inona indray zany teneninareo zany inona indray zany lohateny hoe anatra famporosiana mpandrosi tsara ninona ozy izy ny olona zao zany zavatra nyteneniny zany ho an'izay tsy mahafantatra indrindra zay manana sofina lalon-dalovana andiny 1 ambin'ny 10 amin'ny toko 5 ny amin'izany dia manana teny maro izahay sady sarotra ambara satria lalon-dalovana ny sofinareo fa na dia tokony efa mpampianatra zay nareo noho ny fahelan'ny andro dia mbola mila zay ampianatra anareo ny abidi-pianaran'ny tenin'Andriamanitra indray ary efa toy izay tokony homendry ronono ianareo fa tsy vetikanina fa izay rehetra mivelona amin'ny ronono dia tsy zatra mitenin'ny fahamarinana satria mbola zaza boto ho an'izay efa lehibe ny vetikanina dia ho an'izay manana ny saina efa zatra nampiasaina tsara ka mahay manavaka ny tsara sy ninona zany natao hoe lehilahy lehibe mazaka vetikanina ka aoko ilazotsika ny abidi-pianarany amin'ny Kristy fa aoka androso amin'ny tanteraka isika ka tsy hanao fanorenana indray dia fibebahana hafahana amin'ny asa maty sy ny firoan'Andriamanitra ary fampianarana amin'ny fisasana maro sy ny fametrahan-tanana ary fitsanganana maty sy ny fitsarana mandrakizay zany no ataontsika raha velan'Andriamanitra fa zay efa nazavainy indray mandeha efa nanarana ny fanomezana avy any an-danitra tsy efa nandray ny fanamasina ary efa nanarana ny teny tsara an'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana ho avy nefa miemotra dia tsy azo avotsiny indray ho amin'ny fibebahana satria zany natao hoe manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny hazo fijaliana ka manao azy famenarana fa zany zay tany mifokany ranorana milatsaka matetika ka maniry anana tsara ho an'ny olona iasana azy dia mahazo fitahina avy amin'Andriamanitra fa zay maniry tsilo sy songosongo kosa dia lavina sady akaiky ny ozina ary afara ny afarany dia ny bodorana zany ny hoe nefa ry malala na dia miteny zany azy izahay dia manantena zavatra tsara ny aminareo inona moa zany le zavatra miteneniny na dia miteneny zany izy misy olona manana sofina lalon-dalovana misy ny sasany dia mbola tady ampianarany ampidiny fampianarany zao tontolo zao ihany ny amin'ny tenin'Andriamanitra misy ny sasany dia mbola mivelona amin'ny ronono ihany satria mbola zaza boto dia ilangilany livra sy ny fampianarana maro samihafa dia tsy miorona tsy mitoetra dia ny sasany hoe mandeha kaikaroka fahalalana mba hianatra teny Hebreo fa ilaina ny fahalalana nefa tsy mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy dia voatarika andray tsy miorona tsara dia teneniny hoe zay olona efa nazavainy indray mpandeha nandray ny fahazavana nandray ny fahamarinana nandray ny fanahy masina nefa mihevitra very-dalana indray dia tsy azo avozona intsony zany olona zany fa zay tany mifoka ranorana milatsaka amin'ny matetika ka maniry anana tsara ho an'ny olona iasana azy dia mahazo fitahina avy any amin'Andriamanitra zava-be zany tany mifoka ranorana milatsaka matetika misy zavatra maniry dia mamboly dia mamokatra tsara dia mahazo fitahina avy amin'Andriamanitra fa zay olona maniry songosongo inao le songosongo le toetranao sy ny fonao fo lentika fo tsy mba mety manery tena fo tsy mba mety mandevitra fo be fo afatany fotsiny dia mitrevatrevatretra tsy miraraha mihitsy
Inona no tokony atao hita amin'izany? Sombosombo zany. Ozo arotorana miafaran'ny hafa. Andininy fahafolo. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina nadiny ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo voninahitra ny anarana. Raha nanompo ny olona masina nareo sady mbola manompo ihany. Vitako ny asako i Jesosy. Enao koa raha vitanao ny asanao. Isan-kerinandro, isam-bolana, isan-taona, amin'ny fanompona izay eo anoloanao. Andriamanitra tsy mba tsy marina nadiny izany ozy izy. Hoe voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Halleloja! Tsy anadio zany Andriamanitra, fa hitany zany, vitanao ny asanao. Toy izany 1:13. Fa raha Andriamanitra nanao teny fikasana tamin'ny Abrahama satria tsy nisy lehibe noho ny tenany izay azo nianianana, dia nianiana tamin'ny tena izy ka nanao hoe hitay anao tokoa aho ary maro dia maro anao, ary arak'izany rehefa naharitra tsara Abrahama dia nahazo teny fikasana. Andriamanitra ozy izy tsisy lehibe noho izy. Izy nanao fianianana ihany izy fa ny fianianana nataony dia ity fitahiny hita anao tokoa ary maro dia maro mitaranakao ao mantsy Abrahama. Rehefa naharitra ny andriny zany Abrahama na dia tsy niteraka azy saravadiny dia tonga taminazy tokoa izay teny fikasana izay. Izany koa ny finianana ataon'Andriamanitra amintsika amin'ity taona 720 ity. Hamaro dia maro ny taranakao ombanao hitayanao na amin'izay aleanao rehetra, ary dia omeko zato aveny ny fitahina amin'ny fivelomanao sy ny fiainanao, ary dia hanana fananana be omby sy osy ianao, ka dia hialina anao ny fahavalonao manodidina. Ho azy eny nidera sy ny voninahitra mandrakizay. Halleloja, amen. Rajantsika ritsangana hivavaka isotran'Andriamanitra ny amin'izany afatra izany. Vavaka tsika ary Jehovah'Andriamanitra ray eo, misotranao ny amin'ny afatra izay nomenao anay tamin'ity sabata voalohany taona ity. Afatra lehibe mezinezina tokoa nomenao Tompo, satria tonga ny fotoananao, ka milohan'ny natongavany fotoananao dia efa nanafatra anao ny vahoaka hoe zao avokoa. Ndrenesinay teto izany. Raha lalin-dalovana ny sofinay dia tsisy hipetraka aminay zany na iray aza taka andramo andamosonokisa. Fa raha nanokatra ny sofinay kosa izay, nanokatra ny sainay koa izay ka nandray izany afatra izany, dia tanteraka anay ny fianianana nataonao tamin'ny Abrahama. Hamaro dia maro ny taranakao hitay anao dia hitay anao tokoa, ombanao amin'izay alehanao rehetra, ary dia hitombo zato aveny ny fitahina sy ny fanananao rehetra, ka dia hanana fananana be anao ondry sy osy, dia hialina anao ny manodidina. Misotranao Andriamanitra ray eo fa lehibe izany afatra izany, fa nanao masina dia mba-tsay anay izany afatra izany isan'andro isan'andro. Ka raha tanteraka amin'izao fiangonana zao tokoa zany amin'ity taona ity, ka amin'ny herintaona toy izao zay ifampiaraha-be tindray, dia hidera sy hanome voninahitra anao ka ilaza hoe fantatra fa momba anay tokoa anao Andriamanitra, ka dia anao izay hatramin'izao koa mandrakizay. Eny Andriamanitra hoe vavaka nataon'i Jesosy dia ny hoe raha eo mivavaka ho an'ireto vahoaka ireto mba ho tehirizinao izy ireo, mba ho iray tahaka ny maha-iray antsika. Fa izaho ao aminao ary ianao ato amiko, ary izy ireo ato amiko, satria izaho no ao aminao ianao Jesosy. Dia mba ho iray any tokoa izao fiangonana izao, ary dia rehefa ho avy any amin'ny ranolanitra ianao Tompo, dia mba ilaza koa izay na miloha ny ekipiny masonay ka anao hoe vita Jesosy eo ny asa nampanaovinao aho. Misaotra raha eo anao nidera sy nihaja amin'ny voninahitra mandrakizay. Ho an'ilay zanak'ondry mipetraka eo ankavananao kosa nisaotra sy nidera sy nilaza hatramin'ny taloha indrindra koa mandrakizay. Halleloja. Rehefa mitsodrano avy amin'ny Tompo. Ary Jehova dia niteny tamin'ny Mosesy Arona ka nanao taminy hoe izao teny izao no entinareo mitsodrano ny zanak'Israely. Hitahinao ka i Arona ane Jehova, hampamiramira tantavany aminao ane Jehova, ka mihina fo aminao. Hanara tantavany aminao ane Jehova,